Nanao fanambarana andraisany ny Bureau National ny fikambanan'ny ben'ny tanàna ambanivohitra eto amintsika androany taorina ny fivoriana izay efa mahazatra azy moa intelo isaky ny telo volana dia nisy ny fanambarana nataon'izy ireo eo anatrehan'ny raharaham-pirenena ihany koa. Mampatsiahy ny etaetany efa nampitain'izy ireo hatramin'izay tamin'ny mpitondra androany ny Bureau National ny fikambanan'ny ben'ny tanàna ambanivohitra eto Madagasikara na ny Association des maires des communes urbaines de Madagascar. Taorian'ny fivoriana isa-telo volana nataon'izy ireo ny filoha nasionaly Rado Razafindratsimbo ben'ny tanàna ny Talatamaty no namaky ny fanambarana. Ampisehoana amin'ny eto Madagasikara izay tontolo izao fa mijoro ary mijoro ara-dalàna zany fikambanana ben'ny tanàna zany ary isy ny firaisan-kina mavesatra lazay ny filaza azy mafiorina ho an'izany ben'ny tanàna ny kominina ambanivohitra zany tena mafisina tsara zany zavatra zay ka eto zay dia manao antsoavo ho an'ireo ben'ny tanàna mbola misanasana marina fa tsy voantso ianareo tamin'ny fotoana izay nananganana zao fikambanana zao mitona lasa kanefa tsy maintsy misy foana mitarika amin'ny voalohany. Anisan'ny nisongadina tamin'ny fanambarana ny momba ny subvention izay tsy voaray ara-potoana kanefa tena miantoka ny andehibe ny commune ambanivohitra maro manerana ny nosy. Nanamafy izany raha teo ny ben'ny tanàna ny Tanambamahatsara distrika ny Vatomandry. Jalo zay commune zany amin'ny vokatra le fahatarany le subvention. Oro nefa le commune misy anay zany dia azo le verina hoe le tsy dia mbola mavelo tena loatra zany eo amin'ny lafin'ny fidiran-ketra sy ny ressources eo anatiny zany. Ka somary mbola miaina amin'ny subvention regny atao entina ampandehanana amin'ny commune. Ankoatra ny subvention dia olana goavana ho amin'ny ben'ny tanàna ambanivohitra ny fitaovam-pitaterana ahafahany mitsidika amin'ny fokontany izay misy hatrany amin'ny 100 kilometatra ny sasany. Ka angatan'izy ireo fitaovam-pitaterana toy ny moto araka ny nambaran'ny ben'ny tanàna ny tanàna ny Beforona. Maro tokoa zahay no somary sahiran-kirana amin'ny resaka atao hoe fitaterana no ilazako azy satria misy zay ireo voatery misakana taxi borosy ahita sy tsy ahita amin'izay zavatra zay kanefa raha misy ohatra hoe moto fotsiny dia nefa tratrany ara-potoana tsara fivoriana zay hatreny. Momba ny toetra raharaham-pirenena indray dia nambaran'ny filoha nasionaly fa tsy manao politika amin'ny fikambanany indrindra fa ahitana ny avy amin'ny atoko samihafa ny ben'ny tanàna mpikambana. Tsy manakana ny mpikambana tsirairay aneo ny heviny anefa izany fa tsy amin'ny anaran'ny fikambanana fotsiny.